Record FM manolotra anao izao. Fimamay fizarana voalohany nosoratany izy terana antenaina rabe arinala Naomi ilaina zoto ary mampiolona ary liva ary nofy no anome aina ny tantara nandray feo sy nanatotosa miaro fi Fimamay Volasoa ahoana izay ahoana manaky an'le tenikany velony rety sa ahoana ho a le hoe ahoana moa ko le iara isakafo amiko any amin'ny restaurant re iara isakafo aminao ohatry sao dia tsy tadidinao indray ary le fampanantenana efa nataonao tamiko oviana tokoa moa mbola maindry an'izany foana nge za zao ry volasoa ay ve andray kosa malahelo raha ohatra niraisinao vazivazy fotsiny le izy a tsy niraisiko vazivazy akory le izy roby a saingy mbola betsaka ny zavatra sana ka mety miteraka ny fanadinoana indraindray dia ahoana re efa nampatsiahanao azy zany zao dia ahoana ny valiteninao iaraka isakafo sika ka dia aiza ry roviana no eritreretinao rehefa manaiky fotsiny ianao dia hitako foana ny toerana itondrananao amin'izay e ka ahoana iny ary manaiky zay aiky ry volasoa marina za ny hafaliko mahenao an'le ay faly amin'izay zany ianao roby tena avy ny lanitra ka tsy takatra hoe dia vonina ry venao zany raha sao dia zao ihany ianao dia entoko any amin'le toerana aiza kosa no hoe zao dia zao e tsy mety kosa raha zany aloka fa ahoana ndray ary inona no andrasana na dia ny fitafiananovako azy ataoko fa tsy mihaja no sady tsy mendrika amin'izany akoriko aiza koa hitako tsy manome asina anao miray latabatra aminao any amin'ny toerana manakaja zany kosa ve dia ho ataoko ambanimbany zavatra tahaka izao tsy mety ka tokony mba manao metimety tsy miavaka amin'izay ianao nge volasoa efa tena metimety amiko foany na roviana ary na inona fitafiananaovanao ka na zany azy eny ary dia roviana ary zany aleo rapitso tsy maninona eny ary raikitra zaniko dia aiza eto any any alainy roby amin'ny fiara okey ay izay zany fa veloma ianao andeha aloha andray tsy androko ny ahatonga avy amin'ny fotoana rapitso zany ko amin'izay mba mahitanao indray ay hatrizay aza andrinao ve dia zay rapitso koa e eny ary veloma volasoa malalako anao tany androany ry volasoa efa nahita azy a rehefa nifanao fotoana izay ka ahoana araka le nolazainaoko dia efa nanaiky azy zany ianao eny sofidy dia roviana ny fotoana iarahanao aniny amin'ny restaurant rapitso no nolazaiko azy ay ie ataoko fa mety ngafo izay tena mety mihitsy aky zany amin'izay mantsy misy fotoana iomananao tsara ie ka inona tokoa moa aloha zany sofidy no tokony ataoko amin'izany izay mihitsy no tena saika ho resahako anao androany tsotra fotsiny akia io fotoana io nefa nandrasako hatramin'ny ela io nanatanterahana ny tetika rehetra iny efa fantatro saingy ny dingana tokony ataoko izay mbola tsy azoko so ihany koa mantsy ahasaro-pisirana azy tsotra fotsiny amin'io fotoana io nanatanteranao anasiana ny ty vovon-javatra ty ao anatin'ny sakafo haniny izay fotsiny nataonao fa tonga dia pozina zany ty
pozina tena mahery vaika tokoa iny. Nitra vitsy monja ao ariana ny nanany an'ity dia ale mitateraka ny nofony sy ny taolany. Doto sy arenin'inona tsonko ny sainy ary andao tany tsy hoely izy. Ay. Tonga dia ataovy any aminao any. Dia ahoana ny fomba fampiasana azy ity Rafidy? Efa izay nambarako anao izay re. Ny fatra no tiako antaniana ka. Indrindrindrindra hoe izy ve tsy ary fofona hafahafa amin'ity, tsy mety ampamahamahana azy ohatra ve na sahala amin'izany? Zao sahabo eraky ny sotro kely eo nataonao anatin'ny divay izay komandiny hosotroanareo. Ay. Dia aroaro mba ho levina tsara. Eny irany sotro kely eo zany dia efa ampy. Izay ihany. Dia amin'ny fomba hoana moa zany no anatanterahana an'izany Rafidy? Ataoko fa tsy alo eo amin'ny latabatra misy anay mihitsy izy amin'izany fotoana izany. Dia aiza amin'izany fotoana izany no anatanterahako an'izany mission izany ka. Hitanao, jereo tsara ny famantaranandro eo amin'io restaurant io fa manondro amin'ny 7 sasany alina latsaka 5. Amin'ny 7 ora sasany latsaka 5? Eno angataka anao izy hiaraka andiha aminy. Dia ekenao zany. Dia hiaraka andiha zany izay? Ka zao tsy tapitra akory ny hira iray fa 2 minitra mahery kely eo dia aneny ny telefoniny. Hiala eo aminao minitra vitsy izy. Azonao tsara loatra eto? Eny dia amin'izay fotoana izay indrindra ny anataterahanao manao an'izany rehetra zany. Ay. Araraka ao amin'izay ilay fanafody ary iveriny avy any izy hisotra an'io divay io. Azonao tsara izay nambarako izay? Eno fa hoana Rafidy? Azonao antoka tokoa ve aloha fa tsy maintsy izy izay fotoana maherihery azay ao anatin'izany rehetra izany ka anatanterahako an'tetika? Mino ahy ianao fa ohatran'izany ny zavatra iseho eo hoe. Eny ary. Vola soa. Tao misentindre? Ohatran'ny mampiseto amantsy izany zava-misy izany ka. Amon'olona zany. Amon'olona. Vola soa. Efa nampisafidianao ka hatramin'ny voalohany ianao ka tsy nandahy ianao hatramin'izany fotoana izany. Aleo re mba tsy handiso fanantenana ianao amin'izao ora faran'izao Handiso fanantenana anao ve? Efa nanaiko tokoa dia tsy mivadika amin'izany teniko izany Rafidy. Azadiny fa iny Robson iny natoy izao ny fiainako. Izy ny nanariko ny fampiasako an'ireto tongotry reto nandeha miatsatrika amin'ity kalesity. Moa tsy nampalahelo anao ve izany nanaovany azy izany Vola soa? Eny tena mampalahelo tokoa ianao. Mampalahelo ana ny mijery anao manositosika an'iny kalesy iny ihany aza. Tena potika tanteraka ny fiainako raha tsy ianao angamba dia efa namofo ahatra amin'izay. Raha tsy ianao nanolo tanana. Eny marina izany. Ka amin'izao fotoana izao indrindra ny fotoana anatanterahako ny valy fatiko aminy. Aza matahotra anao Rafidy fa anatanteraka an'izany amin'ny atsakany sy andavany tokoa. Tsoroko aminao fa tsy ho afaka amiko ny alaheloko sy ny lolopoko atanatiko ato raha tsy maty izy. Raha tsy maty. Misaotra betsaka. Dia veto ka ahoana? Mahafinaritra anao ihany velony toerana hitondrako anao izao Oay, tena kanto dia kanto tokoa ilay toerana. Ay. Fa naisa vidy kosa zaniko. Izao kosa ve moa? Fa hoana Roby? Efa fahazaranao zany mandeha amin'ity toerana ity? Nga moa hita hoe fahazarana fa mba mandeha aty tsiraindray ihany. Dia efa mpandeha aty miaraka amin'ny vehivavy toa zany ianao? Eny sarotra tokoloha mandainga efa nisy fotoana mba nandeha taty. Hitanao amin'izany ary fa marina ny teniko. Saingy amin'izao fiarahako aminao izao tsapako miavaka izany. Fa misy azonao tenenina ve alohany amin'izany tovovavy niaraka taminao taloha izany? Tsy dia misy tantaraina loatra ny aniny ka tsy mifankalala akory ary izay fa teto vao niona dia toetrany koa dia nisaraka. Andray tamin'izay andro iray izay ihany ve? Tsy tamin'izay fotsiny. Ina moa no lazaina mihoatra an'izany? Mba hafahafa koa zaniko.
mba hanana tena andre tantara-pitiavana toan'ireny reny minonja-peo reny ako nefa kana izy ary efa tsy hitrako tsony hoe aiza misy azoko dia zay no lazaiko fa niafaka tamin'ireny ianao zay indray ianao za aloha aza tokafana ohatran'izany tsony ka hita sy mibaribary amin'izao fahitananao zao ange amin'ireo vehivavy rehetra eto amin'ity toerany ity toko fa ianao nga voalohany tsara tarehy sy raitra indrindra mba aoka izay moa roby marina hono inona ny tena nanaitranao tamiko ka naharesy lahatra anao iaraka amiko amin'izao fotoana izao aloha toy izay naharesy lahatra anao tamiko ihany koa zany sa ve dia ny endriko fotsiny no ankafizinao amiko le toe-panahy ao anatinao manontolo mihitsy ry volasoa za tsy mbola namaly anao na resy lahatra tanteraka aminao na tsy ane mandray kosa ka ataoko angefa zao mihitsy ny fotoana iresantsika an'izany ka sao dia lasa loloatra ianao sy tonoko hiverina fa tsy arako tena mahery ianao ty ry volasoa mo tsy eto moa isika izany nefa ndresy lahatra sy fampitory fity eny ary ekena tena mahay mamaly zay resaka rehetra ifanaovana eny ty sipy ty tena mahery izy aloha roby ka ahoana ary inona amin'irety zavatra be dia be rehetra aloha no atao anao zay tianao dia tiako daholy ka sarotra amiko ny hamantatra an'izay akafizinoko mbola voalohany mantsy izao raha misy zavatra akafizinao sy tianao amiko dia mora ho anao foana ny mamantatra an'izany eny ary rasoa aloha atao an'reto dia ampiarahana amin'ny ity divay ambony karazany ity io mantsy mba tena akafiziko hitanao amin'izany fa mitovy fitiavanao azy sika za koa anisany mba makafy azy io mihitsy mahafinaritra izany fanaraka amin'ilay nambarany fidy tokoa na ny resaka rehetra natao teto aza any ka tsy sarotra ho any namaly an'izany amin'izao fotoana izao dia efa tonga amin'ny fikomandiana an'ireo sakafo sy zava-pisotro ireo izay rasy hoe amin'ny 6 ora katroko izao inona natao anareo reto zany sea miary miaritra vetivety monjy nareo eny sea ifantoniny izay roby tianao azy ohatry mbola tsy nihinana koroko sa tsy tianao le sakafo le sakafo aloha tena tsara ianao anisany nampalaza an'dareo ato misy talentany ange tamin'ity nahandro naroso matsika ity marina mihitsy izany saingy efa izay no antonina rehefa afapoanao dia zay mba fafinareta amin'ny mpanasa ka afapo amin'izay zany izao tsy isotro zany efa hanondro amin'ny 6 ora lalatsaka 5 ny famataranandro efa manomboka marefakira malefaka ihany koa zany volasoa ahoana izay tsy ohatry mangina be izany vetsika re mangina be zany sy feokira malefaka aninona raha miara-mandeha amin'izany iry zany tsika entinao afety zany izy ravako dao ary izy fidy dia aneno ny telefonany dia andeha hivoaka tato izy oy maneno ty telefony ty ento koa iza boary zany manakorota amin'izany angamba misy ilany anao maika re tena mialatsiny aloha volasoa fa tsy maintsy tapahatsika aloha fakafizana izany ira malefaka izany ka tsy maintsy anay nito antso ito aloha tsy misy tsiny ray roby sotra betsaka avelako vetivety loha anao mandeha anary
ihany koa amin'izany fa reto olona aza toa mbola samy somokotra mandeha amin'izany iry izany avokoa. Andraso ary aloha, aiza moa ilay poketrako teo? Dia andraso avokako moramora ato ilay izy. Amin'ny taratasy kely iny nasiako azy. Aiza ary? Ty eto. Andraso amin'izay andrarahana amin'ity ty veran'ity. Zay. Raso arorona tsara ifangaro. Zay. Aleo amin'izay verina amin'ny toerany ty ambiny ty. Zay. Miandry izay iveren'ny sotro an'io aho zany sisa. Ary toa mandeha rera nge zany avako zany. Ihaja. Dre, ary toa taitra be ianao nahita? Tsy zany fa ohatrany tsy napoziko ihany ny fanenanao aty amin'ny tony toerany tony. Manahoana aloha ianao e? Salama. Zao hitanao zao? Tena salama marina ve aloha ianao ty manoloana ahy? Vola soa. Fa hoana, fa manao inona ty aloha ianao ry aza? Manenina moa fa mba miala voly tahaka ny olona rehetra ihany a? Ohatranao ihany koa. Sa tsy marina indray zany? Ie. Ka tsy mampanina anao ve aloha raha mba miaraka miperaka kely eto aminao eto a? Tsy mahazo mipetraka eo ianao ry aza. Ohatray, fa manenina? Tsy mety zany. Sady efa misy olona miaraka amiko kokoa mantsy. Misy olona miaraka? Zany marina ka mandehany ianao aloha. Vola soa. Fa ahoana kosa ary zany atonao zany? Ianao ange fa namme toky ary vola soa e? Ina ary ty? Fa olisa aloha zany e. Ary ay zany olona zany. Na izy zany mba ifampiresahana kely fa tena tsy lasa kosa zao ka. Mandehana mihitsy aloha ianao ry aza mandehany a. Ka mba mangataka fanazavana ny amin'izany ane ahy e. Ahoana zany? Mbola sarotra be ny manazava an'izany amin'izao fa mandehana aloha ianao a mandeha. Tsy andeha raha tsy miresaka mazava tsara sika sy ianao. Efa sa mety ihany tokoa. Inona daholo zao reny fampanantenana nataonao tamiko reny ary ka? Ihaja, lelafiko reny faladianao e. Mandehany ianao, miala teo. Efa niteny anao aho fa tsy ala teto amin'ity sezy ity. Tsy miala raha tsy miresaka sika. Fa inona ny resaka toko aminao eo fa ianao ve adala e? Dia lazao adala tokoa moko. Ihaja, ianao koa ve tsy afaka ny ainao amitsy e? Ary tony divay tonotro. Aleo aloha sotro an'ity ah. Sady le tena ambony karazana izy zany. Avelo anao iny. Fa maninona? Avelao iny. Fa ka koa tsy mahazo misotro an'ity e. Ka tsy anao iny fa an'olona. Dia maninona? Mba mahalala fomba fa ina ary ty. Davay be dia be amin'ny tavoangy io koa verangako. Sady izy aza tsy eo ka hoe alora ngamba sotro kely a. Ihaja. Ihaja. Efa miteny anao a. Fa inona ary tia nataonao ry vola soa? Ka ianao tsy azo tenenina ka mahasositra. Jereo fa nidominao dia vaky le vera tetỳ an-tanako. Very tsy misy toy izany koa no divay tao anatiny. Izay sahaza azy. Tsy voatolotra ho anao iny. Fa maninona ary ianao ty e? Fa misy inona? Misy resaka tsy mazava ka? Roby. Tsy nisy inona kory ka. Zavatra tsy nisy dikany. Ary fa ahoana koa ny an'lahy ty? Fa ahoana, inona no ataonao eo amin'ny sezako ao? Efa ndeha izy e. Mialahy ianao teo, mba mahalala fomba. So ialahy kosa ary ny tokony andeha. Fa izy io vola soa. Ka olona efa ndeha izy e. Mandehany ianao mandehany ho ndana. Fa fantatrao nga le zalahy io tsy mahalala fomba io. Tsy mahafantatra an'io ka miteny moramora aminao mba handehananao raha izany no izy. Vola soa, ahoana zany? Mandehana ho ianao mandeha. Tsisy mialeto zany fa leo azava ny resaka. Isika ny tokony andeha. Ary ohatra masitsika avy tena ange ianao zany e.
toa ianao tsy mahalala fomba indray mibetroka fa tsy mahafantatranga ianao. oka rehefa inona ary ty ataonareo ty e oka marina e tena tsy misy mifakata ohatr' izany kory ty fa samy lehilahy nosorandreniny menaka. andao tsika roby andeha marina e andao fa tena tsy tia an'izao mihitsy alao izy omeko lesina kely rehefa mitady. Ka eto ary zetiny lahy. roby tena miangavy anao raha tena tia ahy ianao dia andao sika andeha fa aza mifanjinja amin'io fa mahamenatra nareo ve reto tsy mahalala menatra mihitsy jereo raha tsy tia amintsika avokoa ny mason'ny olona. andao roby andeha eny e ary aza tazononao fa andetsika ka andao e tandremo ry zandry aza mifanena amiko any akodaodany fa tena maharatrako ela tonga dia tiareo tokoa rangara tena sahamiko elahy. tsy toerana natao an'izany letreto fa mbola efa kahiditsika ary andao amin'izay ka raha tsy elahy rery ny manana sandry eto amin'ny tanànako eo elahy no miseho mibotsombotsona amiko eo ary ahoana koa ary zany baika amin'ny volaso izany marina raha tena misy azoko mihitsy aizako very ety an-tanako vera angano ny pe any tery enina mihitsy tokoa ary ny tena ao anatin'ny sainy isipiny. manimbasimba ny azoko ny zavatra ohatran'ireny. Fantatro izany e fa zany mifona aminao re tazonao fa tsy navelanao efa nanona tamiko teo raha tena lehilahy marina iziko. Fa aminao inona zany ny voka-tsoa amin'ny fiadinareo raha zany fa inona nataony anao teo aloha velohany koa zany reo any fa inona nataony anao teo manontany anao nge zay e tsy nanao inona nakory izy ka inona ny dikan'ireny vera vaky reny ary tsy nalala fomba loatra izy dia satria izy nandray ny vera efa voatokanao atsika dia ny fandroitanay ilay vera dia izay vaky fa olona fantatro nga iny tsy fantatro izy aza mandaingy amiko anao fa tsy zazakely akory ka ahoana nahafantarany anaranao nahitany ny toerana nalehanao sa ianao no efa nanome fotoana azy tamin'ny toerana io tsy nisy an'izany ka efa nilazainao azy ny amintsika ka manana fikasana ny amono ahy izy angamba zay ny antony roby fa inona daholo ary zany lazainao zany tsy misy marina zany na kely aza fa mieritreritsy ny amidaka nga ianao roby fa sao dia tsy malala marina ary ianao tsy mieritreritra ny amitaka anao velively re ahy ary manina raha mba entina mora moa ny fiara tena miangavy anao sao dia sanatrika hanao loza eo tsika ka raha tsy mazava ny zavatra notaniako anao tsy ilamina valy teny tsotra ihany no andasako aminao eny re olona mahafantatra tokoa iny saingy tsy araka izany fieritreretanao azy zany akory ny marina iza ny anarany ajo dia namako niara-ny anatra tamiko efa ela izy efa ela be zay ny fakahita dia tamin'ny fotoana nandehananao ny telefona teo iny izy ny tonga ka inona dia tiaviny amiko saro-piaro aminao izy satria manam-pitiavana izay ny antony fa hoany ina mampijanona anao tampoka teo asoloha akaina kely tena mivadika biby ty izany rehefa tezitra tena natahotra teo iny tsy nijery lalana akory izy fa mandeha mahafaran'izay tratran'herin'ity fiara ity fotsiny tena tafaraka amin'ny olon-dratsy tokoa aty zao zany dia nandamonga avokoa nitetika rehetra nosy amban'ilay fahatongavany aza teo tao anatin'ny fotoana sarotra indrindra no nahatongavany aza efa saika osotrony ilay divainy isym-pozina natokana ho an'ity olo tsy vaniny ity zao nandamonga avokoa ny zavatra rehetra
Eto azy zany. Sao dia tokony aterina hatrany an-tranonao ianao. Efa alina be maty zao andro zao. Efa namany tonga ihany ary efa eto ka. Eny ary Gasy. tena mbola mamerina fialatsiny ihany aloha tamin'ny zavatra nitranga teo akia. Eno azoko tsara zany ary efa nanaiky an'izany any ahy. Marina fa tena tsy tompony tenako tokoa aloha teo Roby mampatahotra ny zavatra ohatran'ireny satria tsy mbola niainako, indrindra mbola tsy fahitako. Tena mifono aminao ary manome ny tenika fa tsy tranga tsony akory ny ohatran'ireny. Tsy tiako ny olona mahery setra loatra. Fantatrao tsara angamba fa tsy mba petratraika ohatran'ireny ka. Mbola tsy fantatro marina ianao. Aleo andefa veloma ianao. Volasoa fa mbola tezitra amiko foana ve ianao Aleo rehefa miona amin'ny manaraka indray sika miresaka misimisy Roby fa aoka aloha hijanona hatro mihitsy ny androany. Dia ahoana ary Rovina no ahitako anao indray. Mandreny vaovao foana ianao veloma. Veloma ary ianao. Orange amin'izao hatramin'ny 80 jona mihoatra 100 be izao ny tena amidy amin'ny Finday Pro ny Nola Fun sy ny sans ataotra rehetra. Savy izay mety dia mba mifaly miaraka amin'ny tonga avaingina eny amin'ny tranombarotra Orange. Miara-mizara, miara-tafy. Orange. Efa nanandrana ilay extra savony vaingany ve ianao? Extra savony? Tsy vovon-tsavony fotsiny intsony anie zao ny extra propre, fa efa misy koa ny extra savony vaovao Ohatry ny ahoana indray zany? Lokony vaovao marron dia misy soratra EX, mandroatra tsara ny mora afaka daholo ny tasy sy ny loto rehetra sady tsy misy fofona. Zany ve tsy lafo be? Diso ianao, extra propre anie no isan'ny manana kalitao tsara indrindra nefa ny vidiny mirary. Le savony lehibe EX 65 sy EX 75 zao ronjato arivo ariary fotsiny. Le kelikely kosa EX 35 eninjato ariary fotsiny. Kosa inona tsony ny andrasanao Extra savony, extra mandroatra, extra maharitra, extra tompony fahadiovana. Lasove zany. Fidy. Fa izy ianao zany? Ato ka. Fa inona no ataonao ato anaty maizina ato? Andraso aloha arehetro ny jiro. Zay. Fangainao ry Fidy tsy mbola matory foana. Tsy mety mahita tory amin'izao ary Volasoa. Mitaintaina eo am-piandrasana amin'ny vokatra izay nataonao Zany nanahoana ny tany. Vita soma tsara ny zavatra nataonao. Dia nandeha araka izay tokony izy nitetika rehetra. Ary efa namony ainy ve ilay olo tsy vanona. Volasoa. Efa ilaza amin'ny fanohatra amin'izany ve ny dikan'izany sentinao zany? Eny Fidy Efa nanindro mandry tokoa fa tsy ho vitanao zany. Inona nefa ny zavaniseho ka tsy natateraka ny tetika rehetra izay efa nohaniny tsara karak'izany tokoa izy tao ry Fidy Fa ahoana? Fa angaha tsy nanaraka an'izay nolazaiko anao ny zavanitranga tao. Eny ny fanaraka tokoa zany. Dia efa voararaka tao anatin'ny divay sotrony ilay fanafody. Vitako ihany koa izay. Ka ahoana ny tsy nahatotozan'izany hatramin'ny farany? Efa voararaka tao anatin'ilay divay hosotrony araka ny tenao tokoa ilay pozina. Izay efa nomaniko taty. Araka ny ora rehetra ny teneninao. Saingy tamin'ny fotoana farany no tsy nisotro an'ilay divay izy. Maninona? Ohatr'izay ny tena fipetrany. Dia nandamoaka ny tetika. Tsy nisotro an'ilay divay ho ianao? Eno Fa nivoaka ny antso ve izy teo anelanelan'ilay fotoana izay nitondrany anao hiaraka nandihy taminy? Tsy nisy mipika tokoa azy ny lazainao rehetra teto fa tsy izay ihany.
Ny tsy fisotroany an'ilay divay izay voapozina. Ka rehefa niverina avy any izy tokony tratrany teo ambony latabatra nihinananareo ianao. Teo tokoa ny nisy dia ahoana ny toy andefa avy eo? Teo dia miteny tamiko izy hoe andao amin'izay sika andefa misy zavatra tsy maintsy vonjeko maika. Tsy nandray nininana tamin'ireo sakafo teo ambony latabatra tsony izy taorianan'izay. Dia ohatr'izay? Izany voalazako anao izany tsy fidy Tena zavatra tsy namposiko izany ary tsy tao anatin'ny eritreritro mihitsy. Voatery tsy maintsy mandinga mifidy satria tsy mbola nambarako taminy fisiany Ihaja izay nanimba sy nandrava izany tetika rehetra izany tamin'ny fotoana farany ka tsy nahatotosako ny teniny. Tena manahira izao ry volasoa. Fa ahoana? Dia sanatria ve nanindry mandry azy fa hanapozina azy ianao ka izay ny antony tsy nandraisany azy. Fa ahoana moa no tokony nisainany an'izany na dia tanatin'ny fotoana fohy monja aza? Olona fetsy izy sao dia adinonao ary izany sady mbola veriko anao ihany koa fa olon-dratsy mody tsy miseho aminao an'izany endrika izany fotsiny izy fa ambodiny ao anatiny ao. Ie, na teny an-dalana andeha hiverina teo aza tena tsapako izany tsy fidy Mila mitandrina sy maila ianao manoloana an'izany. Ie, dia inona izany izao no tokony atao manaraka? Hono efa misy fotoana nisoritanao miaraka amin'ireny mbola tsy nisy aloha. Tsy maintsy miandro izay toromarika avy aty aminao ihany vao afaka manao an'izany koa. Tsarovy fa nanariny fotoana tsara indrindra isika aminona azy ka tsy maintsy miandry an'izay fotoana lafatra indrindra koa azona azy takan'izay misy izay. Dia raha oviana tokoa moa izany zangery fidy efa tsy te hanosorona ny tenako amin'izao valifaty izao tsony. Volasoa efa tafiditra ianao ka tsy maintsy faranasika hatramin'ny farany ity tantara ity. Tsy fidy no ahy tokoa mantsy niaraka amin'iny olona iny. Izay tsy tiako akory fa tsy maintsy tanterahako noho ianao izany. Ny tanany mitantana sy mikasikasika ato maharikoriko Ny maso mijery ato mampatahotra Eny ka na za koa asangery volasomba malahelo any amin'izany. Saro-piaro aminao asange tsy maintsy ataoko izay hatateraka ny valifatiko aminy. Mihitsy moa volasora eny adinareo reny Ihaja marina raha misy azoko mihitsy ka fa sinema ve reny sa ahoana ianao tiry aza sarotra tenenina maninona dia tena iny tokoa ve aloha natakalonao an'ireny fitiavako anao reny sao dia mba tsy rary mihitsy ihany fa iza no miteny aminao fa miaraka amin'iny olona iny ohatra fa inona indray reny hita amin'ny masoko reny ary dia andahan'izany indray ve ianao ka izay angeny nandroahako anao hiala teo amin'ny latabatra teo aloha ry azy dia tsy manavilanao ahy resaka taminy ka nareo mitady ady ohatran'ireny biby reniko dia mety izany aminao dia ianao any tsy mba namaly akory tsy mba nanazava inona tsony moa ny fanazavana entina amin'ireny fisavoritahana sy fifamaliana reny aminao fa ahoana mihitsy aloha inona ny tena marina fa lasany ihany koa izany ny fonao dia tsy mba nanazava tamiko an'izany ianao fa hay moa ka za fotsiny no asianao miandry anao izay efa tsy verina amiko tsony Ihaja tsy misy an'izany dia mbola andahan'izany any ve ianao ataoko fa tsy ho azonao raha ny fizotra n'izao tantaro izao ny tsy azoko aloha dia ny tsy azoko any izany fa ny hitako kosa dia mazava amiko mbola veriko aminao ihany fa tsy misy nininona oarany aminay sy ny olona hitanao iny tsy misy nininona ve reny aminao miaraka any amin'ny toerana fisakafoana nasainy tany ianao sisa ka na ianao koa zangery aza tany ny hitako ary sao dia dininao ary fa olona fantaro ngeny tompony trano fisakafoana io ary nampiantso ahy izy no antony nandehanako tany fa tsy hoe miaraka tamin'iza tany akory iza moa no mahalala ny famarinana izany volasoa mahafantatra tsara ianao fa aza mitady fiarovatena eo ka izay filazanao eo fa tsy misy inona akory ny aminay sy ny olino finona fotsiny ary ifandraisanareo aminy raha izany nanasa hiaraka isakafo amin'ny fotsiny izy dia izay raha tsy nina kosako izay olona rehetra manasa anao izany ka miara misakafo aminao dia ikenao avokoa Ihaja koa ohatra manao valibiraingina fotsiny mantsy ianao ka izay ny masorena io tsy afaka milaza aminao ny marina rehetra ry aja satria ihany koa ferahanay sy fidony taloha tsy ampahafantariko azy velively ianao ary ianao ihany koa tsy ahafantatra azy velively izay mantsy izao no ataoko fa mahavahana izany fanontanianao izany fa raha ny aminay sy roby tsy misy nininona akory raha izay no mampieritreritra anao dia izany rehetra izany ihany koa no mbola tsy hanakiko ny fitiavanao na dia tianao aza volasoa fa inona malasa sainanao
Tsy ianao tsy mety mino ary aza. Ianao no tsy mety anazava sy tsotra amiko. Maninona no menao fampanantenana pokaty rehefa tsy tianao ihany? Fa efa nandanao nga zary aza. Eny e, ianao fotsiny eny tsy milaza an'izany amiko mivantana fa ny ao anatinao ohatra ny... Manino? Tsy azoko izany mihitsy. Efa mba ela ihany zay fa tao za fotsiny no arirariranao nery volasoa e. Ka inona ary nataoko? Maninona ianao tsy mahavita mitsotra amiko izay omponao ao e? Ka mbola sarotra be ny toerana misy ankehitriny ane. Ay, tapako manana olana tokoa ianao tika. Matapany ihany ianao ry ato dia oka mba azon'ny zavatra lazaiko. Fa inona nefa mahazo anao e? Maninona raha lazainao amiko izany? Ianao mihevitra fa vita morotra izany izy ity. Ka tsy tako kosa nge. Netanjaraina hono mora zaka hoy fitenenana, maninona ny fotorony? Zany tsy miteny hoe tsy zaran'izany aminao mihitsy e. Saingy tsy mbola amin'izao fotoana izao aloha. Tsy azoko mihitsy ianao ty. Eny ary, dia ahoana fotsiny? Avelao aloha ry aza ho amin'izao ihany a. Volasoa. Raha lava loatra ny resaka mahakamo sy mahavizana. Raha izay vita izay ihany no verimberina eto. Iaja. Zao e, fantatrao ihany misy aho. Fa aleo aloha andeha. Dia manao miresaka sika manaraka. Andray kosa. Zay fa veloma ianao e. Iaja. Iaja. Andray. Lasa izy maro. Zay ihany Roby a. Mandroso indrizina. Nahoana aloha e. Fa misy inona dia efa maika ery ny etsona. Ka misy zavatra ilako anao maika be mihitsy tokoa re. Inona izany? Petrapetra aloha ianao e. Misy kandrana? Adray, misy zavatra saiko tanterahanao tokoa. Ka raha vitanao amin'ny atsakany sy andavany moa io a, dia voatrandreny karama efa mifanarahandreny ihany. Zany ve? Eny e. Zavatra mety sarotsarotro izany matoa ianao hanome vola betsaka ohatran'izany a. Ka mety tsara mitalentanao izy ty e. Fa inona aloha ny zavatra atao amin'izany e? Inona le izy? Tia. Jereo reto sary reto aloha. Asa hoe? Zao, sary voampihana voadiny iray teo reo. Fa sarin'izy ty? Io izy io e. Tsy mbola fantatro na iza na iza. Ka izay misy no andraikitra ataonao. Ampahafantatra amiko an'io olo io. Ay, to bandy bogosy kely kosa aloha le ry izany e. Ka zay, mampazotonao amin'ny asa ataonao ihany koa zany. Ary izy ty, sa misy ifandraisany amin'ny olo tianao ty? Ioly? Ye? Amin'izao fotoana izao ve ianao dia mbola miresaka sy manonona ny anaran'ny olo foana? Ka ohatra mahita ny sariny a, mahita ny tiako. Fa tsy izy ve ty miresaka amin'ity bandy eto amin'ity latabatra ty e? Tsy izy io fa mety mitovitovy fotsiny angamba. Avy aty aoriana koa mantsy ka tsy tazako tsara. Io le efa mipetraka any misy azy any mandrakizay ihany. Zany a. Zay mbola mahagaga ny anonanao ny anarany. Azonao? Ay ve fa najedako koa zany io le. Fotry. Fa inona ny tsy mifanarahanareo? Ohatra mifankaty ihany angenareo e. Fandrika fotsiny any olo Rosina. Saika anapozina izy mantsy no tatrako dia izay tsy maintsy tonga tena maranako ny aminy. Tena milay iny sipiny ary anisan'ny tena manodeveko tokoa nefa saika mety aka ny any nataoko tonga aloha. Zany ve? Tsy mba arako indray izany tantara izany a. Ka tsy maintsy nivitainaingana amin'ny mission tamin'izany fa hitanao ihany ko. Dia ty sipity indray izany izao miaraka aminao. Maninona koa ary izy raha mba nalaina sary tsara fa tsy ny lamosiny ohatran'izao ny hita. Tsy any aminy mipetraka ny ayako fa any amin'ity bandy mihitsy. Zay anga. Ka zay ny antony anirahako anao amin'izay information rehetra mikasika azy. Hatramin'izay kely indrindra zany a, entinao eto amiko daholo ary faran'izay aingana ihany koa. Mazava izany e. Efa hainao ihany koa ny fomba fiasako amin'izany. Zany mihitsy. Niteroviana? Ka efa ao daholo ny fitaovana ilainao na ny fiara na ninona ny rehetrarehetra. Milamina izany. Mba mila mahafantatra ny mouvement fotsiny aloha. Eny ary, ataovy izay mety fa miandry anao a.
nifandray taminy ve ianao hatramin'izao? Vao teo tokoa izy ny antso tamin'ny telefona ary fidy ay dia inona ny teneniny tamin'izany? Inona moa fa maniry ny eo anamiko ny iziko. Dia ahoana ho ianao? Mbola tsy nanome valim-bazava ho azy aloha fa amerina iantso azy rehefa avy eo. Dia inona ny tokony atoko amin'izay ho ianao? Mandeha hanalovon'izay izy tsy tokony hanova ninina amin'izay fifandraisanareo reny. Dia ahoana? Ka eo indrindra ny endrasana nitetika vaovao amaranana ny aminy. Fidy za efa manomboka matahotra azy ihany koa. Ka ny filahanao amin'ny tampoka angery vola soa ny vao maika mety haningotra ny ainao izay mahatonga amin'ny teny aminao hoe tsy azonao atao zany. Eny nefa mandra-paoviana nefa ry fidy za efa nanantena fa tamin'iny alina ny rahana ny sakafo iny dia efa vita izay. Ka tsy ianao ihany ve nefa nahita ny zava-nisy tany ka inona indray ary? Eny fa nga tsy maintsy alamina ohatran' izay le izy maninona raha rehefa miaraka iny fotsiny izay dia mitadirika ahako ampiasako an'ilay fanafody ao anatin'izay sakafo hoaniny dia izay. Tsy azonao atao zany. Ianao ve mareniny? Fa nahoana ka tsy atao hitany fotsiny anie dia izay. Tsy fantatrao fa efa mailo amin'izany Robson ary tsy avoa azy amin'izany ianao ary mino maromarina azy fa mety efa mamelatra fandrika ho anao izy. Fa ahoana no ilazanao an'izany? Tsy voa ianao akory vola soa nanatanteraka an'izao zavatra izao fa efa nisy olona nirako talohanao Zany ve? Hitanao vao kelikely ty tongotra ty dia efa niketika an'izany valifaty zany ary efa nisy olona nirako nanatotosany fanapozinana azy zany. Dia ahoana? Ndrisy fa ny fitoeran-drambony izy satria fantany sy tratrany tamin'izany fotoana izany nandrarany an'ilay vovon-javatra takan'iny nataonao iny tao anatin'ilay sakafo nohaniny ka dia nitereny nohaniny ilay sakafo fenopozina. Dia maty ve ilay olona? Maty izy. Tena maty sy raviny izany ry fidy marina tsoroko aminao anefa fa tsy tokony nandeha tamin'izay ny lalany raha nanaraka tsara ny toromarika nomeko azy izy. Fa ahoana? Maika tsy faingana tao anatin'ny fotoana farany izy ko nalefa ny aloha loatra le izy ka izay ny ilazako anao fa efa mamelatra fandrika manodidina iny Robson ka tsy matokotokotsono izay vehivavy miaraka aminy. Azay tsy namelaka anao tonga dia nanantona azy voalohany tamin'ireny fotoana ireny. Aleo aloha izy nisarosoro amin'ny ohatran'izao. Fa hono tamin'ny fomba hoana no ahafantaranao fa tsy maintsy olaza tambamiko izy? Mahafantatra azy tsara ary mahafantatra ny karazana vehivavy tiany. Ka miandrasa tsara ianao amin'izay toromarika omeko ary ao tsara amin'ny atsakany sy andavany izany satria fiefika kely fotsiny angery vola soa no mety ahitàn-doza amin'ny farany. Mampatahotra aza ny tantara razainao izany ka. Izany akeny efa nilalovako Azono inonao io vehivavy nalefanao hanatanteraka ny valifatinao io? Manana fifandraisana aminao koa ve izy? Tsy manana fifandraisana tamiko izy fa olona ny karamaiko vola be fotsiny. Mazava. Mampalahelo ihany ny fifarany tamin'izany. Matimaty foana. Ka tsy mbola azony Robson araka ve zany tamin'izany fa ianao no nandefa sy nanakaramany olona io? Amin'ny fomba ahoana moa ny eritreretany atsono ianao? Olona efa maty ankeny andraisany amin'izao fotoana izao. Izy izao no efa namono sy nandatsaka ny aiko. Zaingy tsy natotosany izany hatramin'ny farany ka tsy tao asainy velively zany. Tsy eritreretany izany akory izy na kely azy. Ka izay nanafaraka anao tsara mba tsy ho maimaika amin'io zavatra io fa aleo aloha ilamina tsara. Tsy maintsy mbola misy fotoana azo nihirika aminy. Tsy maintsy mbola dinihana tsara aloha ny zavatra tokony atao. Eny azy. Fa aza matahotra ianao fa tsy aninanao akory izy. Eny rehefa ianao tokoa moa no miteny an'izany dia mba maivamaivana ny ayahako. Azafady hoe Manana anao mademoiselle? Aiza ho aiza eto keny misy an'ity toeram-pitsaboana ity raha tsy mahadiso. Toeram-pitsaboana? Izany? Ty amin'ny karneako ity ny anaran'ilay dokotera mitsabo ao. Fa andehoana nga ianao io?
namako izay no nanoro azy nefa dia tsy hitako ilay toerany. Tsy izany fa vahiny eto koa dia tsy hitako izay misy azy. Ay ve? Efa ho 4 minitra izay mivezivezeko teto fotsiny nikaroka an'io toerana io. Ary ambany ery misy an'izy io? Ay, izany. Hitanao? Manaraka n'iny arabe iny fotsiny ianao a. Dia tonga ao amin'ny lasantsy ambany ao dia eo no mivily miankavia. Dia hitanao fa misy soratra mivandravandra be hoe cabinet médical. Fa amoron-dalana ihany nga ilay izy? Somary sarosarotra hita ihany aloha fa rehefa tonga eo amin'ilay plaque misy an'io soratra eo ianao dia anontany olona fotsiny. Efa tonga tany aho fa ilay lalana makany tsy hitako sady tsy fantatro. Fa tsy misy olona azonao anontaniana kosa ve aho e? Ohatra manany ihany sy manadala fotsiny ry zareo koa. Andray kosa. Nefa ianao izany mety maika e? Efa ela ange izay nitadavako an'io izay e. Raha tsy mahadiso anao ange, ndao aho mba hatero any vetivety. Ay, raha izany tsy maninona fa ndao e. Ndao teroko any ianao. Misaotra betsaka. Toerany tonga dia afaka mandroso angamba ianao fa toa tsy misy olona milahatra kory ary io. Ay. Zay? Mba miangavy ianao ange mba hiandry ahito vetivety e. Ka inona ilay antsika teo ihany ny lalana miverinako. Za kosa ve dia hiandry anao eto? Vetivety fotsiny ange dia miverina e. Akataratasy eo amin'ilay dokotera ao fotsiny aho. Ka mba handrazo vetivety moa dia mba miara miverina tsika sy ianao e. Eny ary. Fa tsy ela ianao a? Vetivety ihany aho a. Ka mandehana ary ianao izany fa zay andreto. Misaotra. Fa inona koa ary nytinyity vehivavy ty atao? Efa terina ty izy ko mbola hoe andrasana indray andrasana. Raha hoe vetivety tokoa aloha tsy mampaninona any miandry azy eto vetivety. Fa raha taraikiraiky ao iny marina mafy tsy lozako. Fa zanajavatra koa ve aloha ty sa hony? Mba manaitra ery izany endriny amabikany. Nefa raha ny endrika amam-bika izany amiko toa efa lasan'ny volasoa avokoa ka volasoa. Zay ihany dia miverina. Ay kosa mba vetivetiko. Fangainao fa saika tsy nahandry ena? Efa saika andeha? Izaho kosa ny dia hoe andeha. Za kosa nefa niteny teo hoe hiandry anao ko andeha ho aiza indray ary. Ay. Andao amin'izay ary sika andeha? Ndao ary. Hitanao fa mangingina ihany ny lalana mitsofoka aty amin'ity toerana ity. Natahotra sao dia misy olona ratsy saina ao ankeriny ana. Izay no natahorako teo. Eny e. Amin'izao fotoan'izao tokoa aloha manahirana ihany ny vehivavy mandeha irerana elakelan-trano takanao izao e. Indrindra manao fitafiana sahala amin'izao anaovanao izao. Tsy mitsikera sanatria fa misy zalahy tsy mahataty an'izany mantsy. Ka izay tokoa ny ilana fahamalinanako. Soa ihany aho fa nahitanao. Ary soa ihany koa ianao fa nanaiky araka amiko. Tsy olan'izany ka. Ay, dia mbola mamerina fisaorana anao ihany ary. Eny re tsy misy isaorana. Fa isaraka ito amin'izay angambisika. Za io koa nge mbola misy aleko e. Way, fandeha ho aiza ianao? Ka angamo misy alainao antsony. Raha tsy mampaninona anao dia ndao hiaraka antsika e. Batray, hiaraka ahoana? Andao sa tsy tianao miaraka amiko? Fa so dia tsy mety izany ko. Ianao manana ny lalanao mo za ihany koa nge mba manana ny lalako e. Ka ndao ampitoviana izany ny lalana raha mety aminaoko. Mety aminao? Andray, oka ihany amin'izao re aleo manaraka. Dia raha tsy mety afanaraka anao, za nge tsy hitako izay alehako na ho aiza ary ahy e. Mbola ho ela raha teo vao hariva ny andro. Ka ay,
aleo rehefa mba hiaraka aminao e. Fa ahoana koa ary ty tovovavy ty? Aiza koa rangano misy vehivavy isisika hiaraka amin'ny lehilahy ohatran'izao a? Ahoana? Mety ve ianao e? Andao ary aleo lomotekina dia ho hita izay anariana azy any an-dalana ny antsoko ianao sy fa nahoana kosa moa ka efa nitaintaina be ateto hoe tsy ho avy ianaoko. Rehefa teniko no hoe ho tonga dia tsy maintsy tonga na misinina na misinina. Misaotra betsaka re. Fa inona ho any no antony hoe mety tsy hatongavako hoe ohatra asa hoe mbola tezitra tamin'ilay fiarahantsika ny sakafo iny ianao ohatra. Ve izay tena mbola amerenako ny fonananao hatramin'izao ry vola soa. Eny e, tantara efa lasa any iny fa aleo tsy resana tsony. Izay mandrahoana ilay fihaonana eritreretina ilaminy. Eny azy e. Ka ahoana? Dia raha tianao ny amerenana an'ireny fotoana ireny dia mbola vonina tanteraka an'izany a. Asa aiza ny toerana tianao indray ohatra. Oka aloha e, andrasa aloha amin'izao ihany fa ho hita eo ihany amin'izany. Tsy hitako ihany koa izay tokony hamaika antsika. Tsy anio ihany angeny andro robe. Eny tsy anio ihany tokoa. Saingy manaso dia ho lasan'olon-kafa indray ianaoko. Isongona fakana an'ilay akanjo izay efa nomaniko sy nikolokoloana hatramin'izay elo izay. Iza koa ny songona nao eo e. Asa ren'olona efa mihodohody reniko. Tsy misy an'izany robe a. Iza tokoa moa vola soa tsy tsiriritran'izao akantonao izao a. Izay olona mendrika ihany no azo tolorana ny sosiny tsara indrindrako. Fa tsetratsiatra ihany tokoa aloha e. Eny robe? Efa nisasatra sy nikely aina taminao a. Efa niandry anao foana hatramin'izay. Ary mbola volana niandry na rahoviana fotoana omenao a. Dia aoka ianao tsy handisy fanantenana ahy vola soa. Aoka ianao tsy handisy fanantenana ahy satria manantena antsika sainao ho lasa lavitra amin'izao fiainana izao tokoa. Fa inona dikan'izany teneninao izany? Izay fotsiny dia anjaranao sisa misaintsaina an'izany. Fa mandrao anary ve izany teniny izany sa ahoana? Ohatra ny hafahafa ihany aloha ny fandraisako azy. Efa manantena ny aminay hono izy. Ny aminay inona tokoa moa izany no antenainy eo. Fa zanga manam-pitiavana anao akory. Na ny mijery ny tavanao aza mampatahotra. Tô lasa saina be no izany? Tsy izany fa ohatra ny malasa saina amin'izany le nambaranao teo ka. Zao misy tantara ray izay ty tantaraiko anao. Ny amin'ilay tovavy le niresahako anao iny. Ie. Tamin'izay ihany koa fetsifetsy tamiko izy. Ary efa nahamahamahana ny fetsiny saingy nitiako tsy fantatro izany. Fa fetsika toy ny ahoana moa izany? Zavatra hafa mihitsy nikendreny tamin'izany dia ny anam-pozona. Tratrako tamin'izany izy ka ny zavatra ohatran'izay izany no manahirana ahy e. Izay ilay tantara nambarany fidy tamiko ny amin'ilay vehivavy ny karamainy. Ka manahy ihany aho sao dia sanatria fara ohatran'izany vehivavy izany koa ny amintsika. Maza taitaitra aloha ianao. Fa eritreretinao ve fa hanapozina anao toy izany vehivavy izany koa? Dia eritreretinao fa havitan'izany aminao koa? Andraso aloha. Na io vehivavy koa aza mantsy tsy nieritreretiko hanahavanina izany. Nefa dia nataon'ilay izy. Ka iza ny itovizan'izany e? Tsy izy aho. Ny toerana misy ahy koa manahirana be ka izay tsy maintsy andraisako fipetrany amin'izany ry vola soa. Indrindra olona tiako tsy hisaraka amiko ianao. Fa maninona ny toeranao? Maninona tokoa moa ianao no hoe ovinoko? Inona ny tombontsoako amin'izany? Ianao aza tsy mbola fantatro akory izay momba anao sy ny asanao.
dia liana ihany koa amin'izany mantsy. Ny aminy hoe inona? Satria tsy mba nanontanytany an'izany tamiko ianao fa toa mandeha ho azy zany ny amintsika. Tsy azoko a. Dia hoy aho hoe tena manana fitiavana marina ve ianao sa ohatran'ireny voatery ireny fotsiny ianao hiaraka amiko? Fa inona ary ny antony ametrahany an'izany fanontaniana izany? Misy zavatra mahamahana azy amiko ve? Inona nefa? Izay nambarako sa ny fietsiko? Efa nafara ny fidy ato koa fa fetsy ary mailo ireo mpiso mantsy. Ary toa variana be ianao. Tsy napoziko anana an'izany eritreritra izany amiko mihitsy ianao Roby a. Raha ny hoe ianao sy ny mombamomba anao a, mety ho diso ve ny eritreritra raha nametraka anao olona azo enkinana sy anteherana hatramin'izay? Ahoana ny fahitanao samy manana ny fomba fijery mantsy ny olon-rehetra. Ka izay ny fomba fijeriko izao Roby a. Ka eo indrindra ohatra misy itovizana kely aminao tamin'izay tovavy taloha niaraka tamiko izay. Tsy aza-pitovianao izay a. Tsy hitovy amin'ny velively a. Fa inona ary ny tena marina? Malahelo any aho amin'izany a. Raha izany mantsy no izy dia tsaratsara ho antsika angamba raha misaraka dian'izao tsika, dia mbola tsy misy ninona ny amintsika. Ay, zare zany. Izay no mampety antsika Roby a. Raha izany dia ohatrany tsy mahazo resaka ihany koa ianao. Mamaolana avy hatrany aka. Ka tsy azonao ny nambarako ka mbola averiko aminao ihany. Hoy aho hoe tsy saraka amiko intsony ianao, ka ataoko fa mazava ny dikan'izany. Fa mihevitra ny tsy hanome ny fahafahako nga ianao? Ka rehefa tsoa ihany tokoa ianao dia tsaratsara kokoa anao ny tsoan'izaniza. Maninona tsara? Record FM nanolotra anao teo Fimamay. Nosoratany izy toerana antenaina Rabe Arnala. Naomi Ilaina Zoto ary Mampionina ary Liva ary Nofy no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miary fi.